Etsakilany miantso ny mpanao politika mpifanandrina eto amin'ny firenena mba hiroso amin'ny fametrahana ny tena fampiavana pirenena ny révérend Rénal John Manampy na ny satrobory no ahafantarany maro azy. Ny lehilahy moa dia filohan'ny AMF 3FM ho azy ary dia ny professeur Albert Zafy no tokony hitarika izany fampiavana pirenena eto a Madagasikara izany. Niezaka kosa ny FFKM ary mino aho fa tsy miteny any anefitra izy ireo fa ray aman-dreny zay tokony ekena koa raha niteny ary ny generaly zay lehibe ny FFM ao amin'ny fampihavanana dia manamafy ny tenanay fa ny fampihavana dia tsy azo baikona ça ne se décrète pas fa jerena lafiny maro ka efa natomboka tany amin'ny fivorina Maputo zany resaka izany ary zany koa no ilana mba hitohizana fa tsy tairina fotsiny noho ny toedraraha misy fa oka hapetrakintsika fa zavatra fampiatsona fampidinihana ny atao hoe fampihavana pirenena. Ko rehefa nanao antsoavy ny FFM dia miangavy azy ireo hitodika any amin'ny professeur Zafy Albert. Izy no tokony hitarika an'io satria izy koa no efa nametahany didy hatrany amin'ny fanombohana tany Maputo.